Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Ka hivavaka sika riavana. Raha eo misaotranao zahay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola nanomezanao anay tombonandro vaovao ahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao amin'ity maraina ity. Makasitraka anao zahay amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao ary dia midera ny fahatsaranao sy ny falebiazanao. Mangataka nindra fonao raha iantso ny anaranao satria masina indrindra ianao. Ary dia diovy amin'ny ranao zahay ho afaka amin'ny tsy fahamalinana rehetra Jesosy io. Meo anay ny fanahy masinao. Anazava ny teninao indray fa manakambara aminay ianao. Amin'ity maraina ity. Mitenena Jesosy araka ny fombanao. Vonina iaino anao izahay. Fa tsy ny mofy antoko ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Mitenena Tompo. Ho voninahitry ny anaranao ny andraisanay ny teny masina avy aminao. Aleluia. Amen. Miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ary mbola ampitomboana amintsika lalandava ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny lohatenin'ny fampahirezana izay omenantsika amin'ity maraina ity ry havana dia mitondra ny lohateny hoe fantatrao marina ve ilay masin'Andriamanitra. Fantatrao marina ve ilay masin'Andriamanitra. Ho vakiantsika ny filazantsarani Jesosy Kristy Tompo nosoratany Marika toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nakany Kapernaoma izy ireo ary noho ny tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoradalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe moa mifaninona akory izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta. Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy ary ny fanahy maloto nampifanitotsitona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nanontany ny fampanontany hoe manahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao. Fa ny fanahy maloto aza no didiany ka dia manaiky azy ary nilazany dia niely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilia. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Fantatrao marina ve ilay masin'Andriamanitra. Maro karazana ny aretina izay mety hamely ny zanak'olombelona ry havana. Maro koa ny aretina mety hanimba ny fanahy. Amin'ireo dia ny aretin'ny tena no heverin'ny olona ho lehibe indrindra. Jesosy kosa manao izany ho kely fa ny tena zavatra dia ny fanahy. Noho izany, izay rehetra ataon'i Jesosy na manasitrana ny tena izy na tsy manasitrana azy dia ikendreny Jesosy zavatra iray loha ihany dia ny hoe fikarakarana mba hahavonjy ny fanahy. Efa rehintsika tamin'ny teny izay novakiana teo ny asan'i Jesosy tamin'ny indray sabata. Nanomboka maraina izy
nampianatra sy nananatra tao amin'ny sinagoga. Fantatry ny mpiaino anefa fa zava-baovao izay nolazain'ny Jesosy izao. Naiky volana izy fa tena feno hevitra lalina izay nolazain'i Jesosy. Nampifoan'ny olona sy namelona eritreritra mihitsy izy. Hay hoy ny be sy ny maro hoe moa ve tsy zava-baovao tokoa izao fa tsy tahaka izay fandrenesantsika mandrakariva. Eny ry havana, dia ny fampiresaka ny amin'ity fampianarana vaovao ity zany ny vahoaka tao anatin'ny sinagoga sady niady hevitra izy. Ny ho fampieritreretana no zavatra anankiray izay nokendren'i Jesosy. Raha tsy mieritreritra manko ny olona amin'ny zavatra voalazan'i Jesosy dia tsy afaka hahalala ny teny izay teny soa mahafaly izay reny izy, ary tsy mba hahazo an-tsaina mihitsy ny tena toetrany, tsy mba hahafantatra ihany koa ny helony, ary tsy mba hahita ny lalana izay hahafahany amin'izany helony izany. Ary izany indrindra rehefa naheno ny teniny ity olona iray tao am-piangonana dia natsapa izy fa voan'ny fahoriana, natsiaro fa voafatotro ny devoly ka tena fadiranovana tokoa. Dia ilay olona voalaza teo hoe azony ilay fanahy maloto. Raha misy mahatsiaro tokoa fa tratra ny loza, raha misy mahare fa ho ringana tokoa izy raha tsy misy mamonjy, dia manantona azy sy manampy azy i Jesosy ary manafaka azy amin'izany fahoriana izany. Toy izany ary ity ilay voan'ny fanahy maloto, endreny fahoriana nanjo azy ry havana. Ny iraky ny devoly no nanjaka tao aminy tamin'ny nandrenesan'ny tenin'i Jesosy tao amin'ny sinagoga, dia tsarony tokoa ny tena hevitra n'Andriamanitra aminy. Kanefa ry havana, ny fahalotona no nanjaka tao am-pony. Nahita sy nahalala ny fahasambaran'ny olona izay nahazo nipetraka teo akaikin'Andriamanitra masina izy. Anjarany madio fo mantsy izany, araka ny tenin'i Jesosy hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ny azo kosa maloto koa dia voasakana izy. Nahita ny fahasambarana ihany izy kanefa tsy nahatratra izany. Nahita ny fahafinaretana izy nefa voaozona ho amin'ny fahaverezana. Fijaliana manao ahoana izany ry havana? Koa dia izao ny zavatra tsapa eto ary, vaovao mahasoa ampahirizana antsika. Hitan'i Jesosy niaraka tamin'izay fa olona marary io, olona mila dokotera io, ary dia izao tsy nitaza-potsiny Jesosy fa nanampy azy, namaha azy tamin'ny fatorana izay namehezan'ny devoly azy, nanafaka azy tamin'ny fahalotona, sady ihany koa ry havana nanome azy anjara amin'ny fahadiovana amin'ny famonjena mandrakizay. Fifaliana manao ahoana moa ny azon'izany olona izany solo ny fijaliana teo aloha? Ny be sy ny maro dia gaga, fa izy kosa dia tretrika. Ny be sy ny maro dia nieritreritra sy niady hevitra fa izy kosa izay narary dia voavonjy sy niravoravo tokoa. Marina ny tenin'i Jesosy ry havana hoe tsy ny finaritra anie ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy voalaza ho nanasitrana olona betsaka hafa ankoatran'ity olona ity tao amin'ny fiangonana Jesosy fa ity ihany no voalaza araka an'izao tantara izao. Kanefa ampiziko fa
maro tao anatin'ny sinagoga no voan'ny fanahy maloto. Dia izy ity no voavonjy satria natsiaro ny fahoriana izy ka niaiky izany ary naniry fahafahana tamin'izany fotoana izany. Ampoizy kokoa ry havana fa maro ny kristianina ankehitriny no voan'ny fanahy maloto. Ary dia hita matetika tokoa izany. Maro ny kristianina ry havana mihevitra ny tenany ho isany voavonjy kanefa ry havana mampalahelo dia mampalahelo. Ao am-pony misy fanahy maloto. Tsy asan'ny fanahy maloto ve ny fahatezerana maharitra ry havana? Tsy asan'ny fanahy maloto ve ny lolo-po? Tsy asan'ny fanahy maloto ve ry havana ny fitehirizana ao am-po? Valifaty, fanenjehana. Tsy asan'ny fanahy maloto ve ry havana ny fankahalana? Betsaka ry havana ny olona indrindrandrindra ny kristianina izay mamita tena kanefa tsy mahatsiaro akory ry havana fa marary izy. Ilay masin'Andriamanitra izany ny voalazan'ny Satana teo. Hoy izy hoe moa mifaninona akory izahay sy ianao? Avy andringana anay ve ianao ry ilay masin'Andriamanitra? Ry havana malala, miankina amin'ny sitrapon'ny olona ny amin'izay tokony hanjakany ao am-pony. Miankina amin'ny sitrapon'ny olona ry havana no hahasitrana azy na mbola hahatonga azy hatrany hanana areti-panahy sarotra sitraniny. Fantatsika nefa fa Jesosy ry havana dia mahery. Izy no maharesy raha miady amin'ny devoly. Tsy vitan'ny herin'ny olombelona izany. Jesosy irery ihany ry havana no mahavita an'izany. Kanefa aoka ho tsaroantsika ry havana, tsy miady Jesosy. Tsy mandringana ny fanahy maloto na mandroaka azy Jesosy raha tsy avelantsika, raha tsy avelan'ny olona hiady hisolo azy. Isan'andro dia samy mety alaim-panahy hidiran'ny fanahy maloto toy izany avokoa isika rehetra. Ka ny fanontaniana apetraka dia izao hoe moa ve avelantsika hiady amin'izany fanahy maloto izany ho antsika ve Jesosy? Sa avelantsika hiditra aloha ny maloto hahazo toerana ao am-po vao izay no hanao izay androana azy isika? Amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy ho voa isika raha manao toy izany ka tsy midodododo any amin'i Jesosy hangataka azy handringana ny fanahy maloto sy hamonjy raha mbola misy ry havana ny fotoana. Ry havana, raha miambina sy mivavaka mandrakariva nefa isika ka tsy mifampiraharaha aminy ary mahafoy azy ka mitady izay hahadio ny fontsika sy hampandroso antsika amin'ny marina dia hiady ho antsika sy handringana ny fanahy maloto Jesosy. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, Jesosy ry havana dia mahery. Mahery izy satria efa azo ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Nandresy ny fahafatesana izy, nitsangana tamin'ny maty ka mbola manana fahefana ankehitriny mandrava ny asan'ny devoly. Ary dia efa nopoteny ny fanjakany maizina ka naposany ry havana ny fanjakany fahazavany mahagaga, noroahany fahandevozana, nabalikany ry havana ny fahafana. Ho amin'izany fahafana izany indrindra no antony nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany ary mbola manan-kera ny fahafana izany ankehitriny. Raha manantona azy antsika ka mahafoy izay ratsy ao anatsika
ary maneky ho tefeny sy hositraniny. Raha tsaroantsika izany fahasoavana lehibe izany dia ny fahafahana amin'ny famatoran'ny aretina na ny fahalotom-panahy dia engana isika mba tsy hanao tahaka ny maro izay afa-po tamin'ny fahasitranany tena ka manadino izay tena kendren'i Jesosy dia ny fikarakarana ny fanahy izany. Fa aoka kosa isika ry havana, raha sitraniny Jesosy, raha nanaiky ny hositraniny, dia aoka kosa isika ry havana hanome voninahitra azy, hankalaza azy, ka hindrana ny tononkira izay nataony Maria hoe: ny foko mankalaza ny Tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'ny Andriamanitra mpamonjy ahy. Azy rery no voninahitra fa antsika kosa ry havana ny fanasitranana meteza ho afahan'ilay masin'Andriamanitra. Azy rery no voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Jesosy eo, mankasitraka indrindra amin'ny teninao, mankasitraka indrindra amin'ny fanafahana izay raisinay amin'ny andraisanay ny tenin'ny fiainana omenao anay isan'andro. Sitrany Jesosy malala, raha mety ianao amin'ny alalan'ny famindram-po izay angatahanay aminao ankehitriny, metezanao hanasitrana izay rehetra marary, indrindrandrindra miara-panahy. Betsaka Jesosy ny tsy mahatsiaro akory hoe manana aretina amin'ny ara-panahiny. Anie, mila afahanao anie, fa ny fanahy masonao izay efa nanaovanao tompo-kasehanay tamin'ny andron'ny fanavotana, nandraisanay anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Aoka hiasa mahery anatin'ny tsirairay avy, ahafantarany tsirairay avy ny aretina izay mbola mamatotra, indrindra Jesosy, ny aretina ao anaty izay mikiky, izay tsy hitan'ny olona kanefa kosa hitanao miharihary izany Andriamanitra. Dia voninahitry ny anaranao Jesosy ny hanompoana ianao amin'ny fifaliana sy ny fiadanana isan'andro. Mankasitraka Jesosy malalako, hoderaiko mandraka izay ny voninahitrao. Raiso ny fitahiana ry havana ny tsodrano izay hotonoina amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy ianao any Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao any Jehovah ka hanome anao fifaliana sy fiadanana. Anaka hoy ny Tompo, atolory ahy ny fonao. Ho anao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina sy ny sezan'ny zanak'ondry, ho anao ny saotra ny dera, ny hajan'ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.